Miaraka ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah-Andriamanitra ray ao, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakova. Andriamanitra tsy manavakavaka, Andriamanitra tsy mizahatavan'olona, tsy mijery zoso saranga, fa Andriamanitra kosa mamindra fo amin'ny taranaka arivo mandimby. Misotro anao zay Andriamanitra ray ao fa notantananao ny fiainanay ka tonga eto amin'ity toerana ity izahay ivavaka. Tsy niseho foana teto anatrehanao fa nitondra koa fanatitra sy fahafolo-karena sy ireo fanatitra mpandrosoana ny asanao rehetra araky ny baikinao hoe aoka tsisy iseho foana anatreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, arak'izay fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Ka dia ovahako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitahina fiainam-biampy anareo. Asiako teny mafy ny valala tsy hanimba ny asa fidiram-bolanareo na amin'ny asa mandrarahanareo. Ka dia avanim-boa zay rehetra ho ataonareo. Ko dia raisoary zany tombo mba hoanitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao. Taionao ny voakanao zay tsy mba nanaka tolotra mba ho ambininao indray mity volana vaovao ity, ka dia hitondra mipifalianao anao indray satria nitahinao sy ny nambininao. Ko dia mitenena ary Jehovah ao amin'ny alalan'ny vakiteny soratra masina zay mivakina taminay indray, fa mihaino izay amin'ny alalan'ny fananao masina. Ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Faly miarabantsika voakan'Andriamanitra rehetra tonga eto Amboroy Anteroka. Arabaina avokoa tsika avy manodidina tonga eto. Fa mahafaly ako ny miaraba satria dia misy mpiraitanana amintsika eto hatramin'izay nambony fotoana. Somary mitodika kely nareo mba hiarabandreo namantsika ery amin'ny terasy ery. Ireo izy mianakavy kely niaraka tamintsika teto foana. Faly izahay miaraba anareo makasitraka amin'ny fiarahana. Dia natsoin'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra tsy manavakavaka, tsy mizahatavan'olona, fa zay rehetra manatinao izy dia tsy mba misy olava. Arabaintsika koa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eran'ny Madagasikara zay mihaino zao toroteny zao sy ireo hatrany ampitan-dranomasina zay manaraka ity toroteny ity fa eto Amboroy Anteroka izahay no mivory androany dia ankalamanjana moa ny toerana satria tsy misy trano omby na toerana azo idiran'ireto vahoaka reto dia natao ankalamanjana. Efa zatra mivavaka ankalamanjana koa moa ny apokalipsy takany tamin'ny andron'ny Mosesy, takany tamin'ny andron'ny Jesosy, fa dia ankalamanjana ny amorinany vahoaka marobe fa tsy nisy toerana lehibe mba hanafana ny vory tamin'izany. Ko dia mahafaly andray ny miarabantsika rehetra ary homariky n'izay fifampiarabana zay dia ndehantsika hivaonao fofantanana mariky ny fifalitsika rehetra. Ko dia isaorantsika Andriamanitra hitehaka mafitsika ho voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Zay no ela fa andao fitintsika kely ny afatra tamin'ny heriny satria mba ahafahantsika mandroso ny toroteny tamin'ny sabata heriny teo zany dia tsara mba fitinina kely mba ahafahantsika mandroso. Ny niresantsika tamin'ny sabata heriny moa dia niresakitsika ny amin'ny Lazarosy izay nitsangana tamin'ny maty. Ary tamin'izany fitsanganan'ny Lazarosy tamin'ny maty zany dia nisy fitsapana sy fizahan-toetra ihany ny finoan'i Maria hoe tena mino tokoa ve ianao Jesosy fa za no zanak'Andriamanitra ary hitsangana maty Lazarosy izay anadanao. Dia hoy Maria hoe mino aho ozy izy. Rehefa tonga tokoa ny fotoana dia hoy amin'izay Jesosy esory ary ny vato fa atsangako amin'ny maty io Lazarosy anadanao io. Dia hoy Marta nabaviny ny maty tamin'izay tompoko maimbo izy zao fa efa efatrandro izy no tao pasana. Maimbo izy zao fa efatrandro izy no tao pasana. Dia hoy Jesosy tsy voalazako taminao fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Tsy voalazako taminao fa raha ino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia hoe ty firenentsika ty niraisina ohatra hoe noho ny fahoriana sy ny fantrana dia karazana efa hoe maty mihitsy le firenena. Efa efarana, efa efatrandro. Ny andro iray moa raha-paminaniana 4 taona. Taona iray efa efataona. Firy amin'ny république moa tsika zao. 4e république. Nanaona ny firenena tsika nandritry ny première sy deuxième sy troisième hatramin'izao 4e zao. Niarina sa neniletika. Dia hoy Jesosy hoe esory ny vato manakana fa raha mino ianareo dia hitsangana io Lazarosy io
hitsangana maty io Lazarosy io. Raha miny ny malagasy rehetra hitsangana maty amin'izao fahoriana sy fantrana izao ty firenenantsika malagasy ity. Ataova menina mafy dia mafy. Fa misy vato manakana eo. Esory ny vato dia efa maimbo izy eo. Marina tokoa. Fa reraka sy drodroka maimbo ny fantrana sy ny fahoriana ny firenentsika malagasy. Fa esory le vato e. Ka raha mino ianao dia hitsangana maty ny anadanao. Mino zany ve tsika? Raha mino ianao hitsangana maty ny firenena malagasy. Halleloja. Hoe voninahitra Andriamanitra. Raha mino ianao. Tamin'izany moa dia iaratsika mahita fa ndresantsika tamin'ny faraparan'iny hoe nomena safidy ny vahoakan'Israely, ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Jesosy. Famintinana ihany nataontsika vetivety a. Jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20. Vakitsika manomboka ny 7:30 sy ny manaraka. Jaona toko 7:20 vakitsika amin'ny 7:30 sy ny manaraka. Fa ampiresaka Jesosy sy Pilato fa hoentina natolotra amin'ny Pilato Jesosy mba hombona amin'ny hazo fijaliana. 7:30 ary hoy Pilato taminy, mpanjaka ary va ianao? Mantseny Jesosy zany. Jesosy namaly hoe, voalaza anao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviko amin'izao tontolo izao. Dia ny anambara ny marina, izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Dia hoy Pilato taminy, inona ny marina? Izao no dikan'izany. Hoy Pilato tamin'i Jesosy, mpanjaka ary ve ianao? Président ve ianao ozy izy mantseny Jesosy? Raha mivaninandro misy antsika izao dia hoy izy Jesosy hoe, voalazanao fa inona ozy izy? Voalazanao fa président? Dia izao ozy izy no naterahako, izao no niaviko amin'izao tontolo izao. Dia ny anambarany marina. Izaho le président anambarany inona ozy izy Jesosy? Anambarana amin'ny marina. Zay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Zay président rehetrarehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feon'izy. Mihaino ny feon'i Jesosy. Zay président rehetrarehetra anao ny marina dia mihaino ny feon'i Jesosy. Dia hoy Pilato taminy, inona ny marina? Tsy hainy Pilato zany le marina. Nefa Pilato koa président sa tsy président tamin'ny androny. Mpitondra fanjakana koa izy. Tsy hainy le marina. Zany hoe ity Pilato io zany dia président tsy mba zatra manao ny marina. Kaizana lalàn'ny marina. Tsy hainy le marina. Dia inona nataony garany farany? Rehefa nanontany azy izy dia nivoaka nakeo amin'ny jiosy. Indraiky nanao taminy hoe, tsy hitako izay elonyity président ty na dia kely akoriny azy. Fa misy fanaonareo amin'ny Pasika dia fasako anankiray ho anareo. Zany hoe isaky ny andro Pasika isa-taona zany dia fanaon'ny président teo amin'ny fanjakana Romanina ny manao famelana sazy, manome famelan-kely koa amin'izay olona voafonja. Fanaon'ny président. Ary dia misy koa zany eto amin'ny firenentsika rehefa voalohany taona reny dia mikabary tokoa ny filoham-pirenena hoe manome famelasazy, misy famelan-tsazy ho an'ny olona voaheloko. Dia Pilato koa eto zany hanome famelan-tsazy ho an'ny olona voaheloko. Ka Kristy eto hoelohina, misy olona anankiray koa ao izay voaheloko koa samy ombona amin'ny hazo fijaliana. Dia zao nataon'ny Pilato, fa misy fanaonareo amin'ny Pasika andefatsako anankiray anareo. Koa tianareo va raha alefako anareo ny mpanjaka ny jiosy? Tianareo va raha alefako anareo ny président ny jiosy? Ary reo ny antso indraika nanao hoe tsy le io fa i Barabasy. Kanefa jiolahy Barabasy. Tsy io président ny jiosy io nomeo nefa le ity jiolahy mpangalatra, mpamon'olona, mpanolana ty, io no alefasy ho anay. Hoy ny jiosy mpivavaka zanak'Israely, mpivavaka tamin'Andriamanitra. Dia mbola nialanenina ihany ty Pilato io mitoko 7:20. Ny 5:20. Jaona toko 7:20 ny 5:20. Azafady ny 4:20. Jaona toko 7:20 ny 4:20. Ary any fomanana amin'ny Pasika ny andro tokony tamin'ny ora fahenina dia hoy izy tamin'ny jiosy, indro ny président nareo. Fa niantso ireo hoe, eto omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, omboko amin'ny hazo fijaliana va ny président nareo? Ny lohan'ny mpisorona namaly hoe zay tsy manana président afa-tsy Kaisara ihany.
zay tsy manana président fa tsy kaisara. Ny jiosy ny zanak'Israely zay mpivavaka tamin'Andriamanitra dia nisafidy any kaisara président romane teo amin'ny fanjakana zay tsy mpivavaka amin'Andriamanitra ivavahany jiosy akoriny a. Dia rehefa nampisafidianina izy, indro ny mpanjakanareo? Omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Omboka amin'ny hazo fijaliana ve ny mpanjakanareo? Zay tsy manana mpanjaka afa tsy kaisara. Kaisara zany dia mpanjaka romane mazava ho azy, mpanjaka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tany, dia mpanao politika zany. Nisafidy zany ny jiosy amin'ny mpanjakan'ny tany fa tsy nisafidy ilay Kristy. Zay ny avatra nyrenesitsika tamin'iny herininy, raha ny tenin'Andriamanitra no jerevana. Ny mpivavaka mihitsy zany a no tsy nilan'i Jesosy tamin'ny andro ny teny jiosy ny zanak'Israely, satria io Jesosy io dia milaza n'inona? Milaza ny marina. Na i Pilato mpanjaka ary tsy mahalala ny marina tokony atao fa efa zatra tsy manao ny tsy marina. Ino zany marina zany ozy izy? Nga Jesosy nanazava ny marina. Rehefa tsy fantatrao ny marina dia ataovy ihany zay fanaonao tsy zatra manao ny marina io. Ka dia safidy nomeny Pilato ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany a, fa nisafidy any Barabasy ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'izany, mpangalatra sy jiolahy sy mpamono olona, fa mbola nifidy mpanjaka ny tany koa ny vahoaka an'Andriamanitra fa tsy nifidy an'i Jesosy ilay mpanjaka sy tompony tompo. Dia miditra mivaky tenintsika indray tsika amin'ny perikopa, dia miresaka indray tsika ny amin'ny Mosesy sy ny didin'Andriamanitra. Didy 10 io ny resahana io raha ny perikopantsika. Ndanao raisitsika vetivety izy io ao amin'ny Exodosy toko fa 4:30 ny vaky tenintsika. Exodosy toko fa 4:30. Vakitsika manomboka ny 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Exodosy toko fa 4:30 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, soroaty ireo teninireo fa araka ireo teninireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Misy fanekena nataon'Andriamanitra tamin'i Mosesy sy ny vahoakany dia ny Israely izany. Io moa zany le Israely le mbola nisafidy ny Barabasy sy Kaisara rehefa tonga Jesosy. Fa izao ozy izy ny fanekena zay ataoko aminao. 20:20. Dia teo amin'ny Jehovah 40 andro sy 40 alina sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nisoroatan' Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny didy 10. Ary Mosesy dia nidina avy tao tenombohitra Sinay, ary teny tanany ny vato roa zay nisy vavolombelona tamin'izy nidina avy teo tenombohitra, ary tsy fantany ho namirapiratra ny oditry ny tavany noho ny nitenenany taminy. Zany hoe Mosesy zany nitondra ny didy 10 tamin'ny vahoaka n'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Fa avy aiza moa io didy 10 io ary voalohany ve zany Mosesy eto amin'ity vaky teny ity nitondra n'le didy 10? Dia raha isika amin'ny Exodosy toko 4:30 ny andininy voalohany. Exodosy toko 4:30 ny andininy voalohany. Ny nanaovan'Andriamanitra ny fanekena. Fanaon'Andriamanitra zany manao fanekena amin'ny vahoakany, amin'ny fireneny zay manompo azy sy mivavaka aminy, dia manao fanekena amin'izany lay Jehovah Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany tamin'izany. Dia jereo tsara fa ity firenentsika malagasy ity koa, raha ny saritany ny jerevana dia tahaka ny tongotra akavy ny saritanin'ny Madagasikara izay hitantsika amin'ny boky ny Apokalipsy. Dia Andriamanitra koa anao fanekena amin'ity firenentsika malagasy ity, fa omeo voninahitra io Andriamanitra ny Andriamanitra io. Amen. Dia inona ary ny zavatra nitranga raha tamin'ny fotoana io 4:30. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoroatako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo izay nivakivakianao. Zany hoe nisy vato fisaka nomen'Andriamanitra zany teo fa nivakivakiany Mosesy le izy. Jerevantsika hoe inona ny antony namakivakiany Mosesy azy? Dia nanome vato fisaka vaovao indray zany izy, misy an'io didy 10. 2. Areo ka ivonona ianao mandra-pamaraina, dia miakara raha maraina ho any tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao an-tampon'ny tendrombohitra. Nanome baiko zany Jehovah hoe
manamboara vato fisaka roa tahaka ilay teo ihany a dia hosoratako amin'ireo vato ireo zay teny tamin'ilay vato tam'izay nivakivakianao voalohany dia miakara anao raha vao maraina be ny andro hoany atendrombohitra. Andininy faefatra dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka an'ilay teo Mosesy ary ny fo maraina koa izy ka niakatra tany atendrombohitra Sinay araka izay nandidin'i Jehovah azy. Ozy izy dia hoe manamboara vato roa tahaka an'ilay teo a dia miakara vao maraina any ianao dia narahany Mosesy tokoa zay, tsy vato telo namboariny na vato efatra fa dia nataony anankiroa araka izay nandidin'i Jehovah azy. Dia miakara ianao vao maraina dia vao maraina tokoa izy niakatra tany fa tsy hoe aleo mba mifolo aho vao miakatra any fa ohatrany kamokamo a na hoe loranga amin'ny folakandro aho vao miakatra any fa rehefa andro mandeha any dia efa tsy problema fa ina koa moa ka dia voatery tsy maintsy andeha maraina any ahy fa dia araka izay nandidin'i Jehovah ny nataony Mosesy hoe manao vato fisaka roa ohatrany teo a dia tsisy ady hevitra hoe manina raha atao efatra indray fa dia hoe roa dia roa miakara vao maraina dia niakatra vao maraina tokoa izy dia nary ny zavatra nitranga rehefa tafakara tany Mosesy. Vakitsika ny andininy fahafolo inona lazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy ary hoy izy ino manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olona rehetra no anaovako zava-mahagaga. Veriko tsara lizy a indro manao fanekena aho ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga. Eo anatrehan'izy ozy izy ny olonao rehetra zany hoe misy olona izay tsy vahoakan'ny Mosesy izay tsy vahoaka Israely ka tsy any amin'ilay firenena hafa na any amin'ny antoko hafa na tany hafa no anaovana fanekena fa eo amin'ny olonao ozy izy Jehovah nanaovako zao fanekena zao anaovako zava-mahagaga eo amin'ny firenenao sy ny vahoakanao sy ny fiangonanao no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tamin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra ary ny olona rehetra zay toeranao dia ahita ny asan'i Jehovah fa matahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fombako anao. Zay tsy mbola nisy tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra taova amenina mafy ho hitantsika eto amin'ity firenentsika ty ho azy izany anao zava-mahagaga eto i Andriamanitra io fa efa misokatra ny fasana dia hitsangana maty ity firenena ity. Anao zava-mahagaga izy zay tsy hita any amin'ny firenena rehetra ahita ny asan'i Jehovah itsika fa matahotra izany zavatra ataony izany. Andiny 12 tandremo izay andidiko anao anio indra efa roako hiala eo anatrehanao. Ino tsara tandremo izay andidiko anao anio hoy Jehovah tamin'i Mosesy tandremo izay andidiko anao anio fa efa horoahako hiala eo anatrehanao roako hiala eo anatrehanao ireto firenena ireto na ireto antoko reto Amorita, Kananita, Etita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Reo misy firenena izay mampahoriny zanak'Israely, izay nanandevo ny zanak'Israely, izay nampahantra ny zanak'Israely, nandripaka ny zanak'Israely, nanandevo ny zanak'Israely. Ka ireo firenena ireo na ireo antokon'olona ireo ozy izy Jehovah dia horoako hiala eo amin'ny firenenao. Vao mafy lay izy firenena nampaninona ny Israely io nampahory sy nampahatra azy dia atao sary foana hoe misy firenena koa mampahory sy mampahatra nyity malagasy ity, misy antoko koa mampahory sy mampahatra nyity firenena malagasy ity. Fa ozy Jehovah hoe ataoko ahoana reo horoako reo hiala eo anatrehanao. Dia reto daholo reo antoko reo, antokony Amorita, ny Kananita, ny Etita, ny Perizita, ny Evita ary ny Jebosita. Zay malala ny hevitra zany dia mahalala fa zay tsy malala moa dia vakeo amin'ny Etita sy Jebosita sy Kananita io ihany izy. Ko mitandray mafandrao anao fanekena amponina eo amin'ny tany zay alenao ianao ka ho fandrika eo voanao izany. Zay zany ny baiko nomena. Miakara ianao ny tendrombohitra dia mitondra vato anankiroa solon'ilay efa nivakivakianao teo. Io vato roa io nandroatana ny 10 araky ny perikôpantsika fa
hanao zava-magaga amin'ny firenenao zay tsy mbola natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra. Dia andao ro jerevantsika hoe nahoana moa zany a efa nomena nahazo ny vato fisaka roa Mosesy nefa nivakivakiany le izy. Fa ina ny antony namakivakiany ny vato fisaka nisy ny didy folo io? Ina ny antony namakivakiany azy? Tsy zakany ve dia nenjera dia potipotika teny an-dalana nidina avy teny an-tenimbony teny sa nisy inona? Exodosy toko fa raiky amin'ny telopolo vakitsika eny andininy valo amin'ny telopolo aloha. Exodosy toko fa raiky amin'ny telopolo ny vakitsika eny andininy valo amby folo. Zao ny vaky teny: nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka zay nisy ny lalàna, ary rehefa vita ny teny nataony Mosesy teo tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa zay nisy ny vavolombelona. Dia misy petit deux eo, petit deux io vavolombelona io dia ninona? Didy folon'Andriamanitra, vato fisaka voasoratra ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Le didy folo io zany dia ny ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy nandroatana azy. Zavatra anankiroa ihany nampiasan'Andriamanitra ny ratsan-tanany dia namorona olombelona dia nanolotra ny didy folo. Fa fanontaniana mipetraka: ny fanondro ve sa ny ekibetanana sa ny akikely sa ny fanondro adala sa ny fanondro endry no nandroatan'Andriamanitra ny didy folo io? Dia mamaly an'izany ao amin'ny Deutéronomie toko fahasivy andininy fahafolo hoe ina nandroatan'Andriamanitra nio, satria soratany tamin'ny ratsan-tanany. Ka ratsan-tanana inona ary nandroatana azy? Tsara mba ho fantatritsika io satria mampiasa an'io tsika ato amin'ny fiangonana io ratsan-tanana io. Ina nandroatan'Andriamanitra io didy folo io? Deutéronomie toko fahasivy andininy fahafolo. Zao voasoratra: dia nomeny Jehovah ny vato fisaka roa, ny didy folo zany a, voasoratra ny fanondron'Andriamanitra. Voasoratra ninona ozy izy? Ny fanondron'Andriamanitra. Zany hoe ny fanondron'Andriamanitra zany nandroatana an'io didy folo. Donc tsisy olombelona mahavita manafoana an'io sy andrava an'io zany. Dia jerevy koa zay koa natonga antsika hoe rehefa misy olona ipetrahany devoly dia tondroy amin'ilay fanondro, fa tsy ny ekikely nandrona anazy na ny ratsan-tanana dimy no nandrona an'ilay olona misy devoly. Fa ninona? Fanondro, tsy hoe ny ratsan-tanana roa no androna an'ilay devoly, fa fanondro. Fa misy pouvoir iny fanondro iny. Dia hoe ozy izy Jesosy raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no mako ny devoly ozy izy dia tonga aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Inona zany le ratsan-tanan'Andriamanitra namoahany Jesosy ny devoly? Ny ekibely sa ny ekikeliny? Aizany misy an'izany ao amin'ny baiboly. Lioka toko fa raiky amby folo andininy roapolo. Lioka toko fa raiky amby folo andininy roapolo. Raha notanin'ny olona tsika fa maninona nareo no manondronondro e? Aza mifanondronondro a. Lioka toko fa raiky amby folo andininy faharoapolo. Zao voasoratra ato. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Teto Jesosy le nampangain'ny fariseo sy ny mpanora dalàna hoe lohan'ny démonie ihany ozy izy namoahany io devoly. Fa hoy sazany hoe Belzeboba ny lohan'ny démonie no amoahany devoly amin'ny Luka 11:14-15 io. Dia mamaly Jesosy amin'ny andininy roapolo: fa raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amoahako ny démonie dia tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha ny ratsan-tanan'Andriamanitra no amoahako ny démonie dia tonga aminareo ninona ozy izy? Inona amin'ny ratsan-tanan'Andriamanitra zany ho ampiasain'i Jesosy io? Ny fanondrony io zany. Io fanondro io nandroatana ny didy folo. Iverina ary amin'ny Exodosy amin'izay tsika. Taizany nazahoan'ny Mosesy ny didy folo dia mazava fantatritsika moa ny tantara teny amin'ny tendrombohitra Sinay, fa aloha vakitsika kely mba hakantsika lesona. Exodosy toko faharoa amby telopolo. Exodosy toko faharoa amby telopolo manomboka ny andininy voalohany. Ny nanaovany zanak'Israely omby kely volamena Iakovany sy ny atezeran'Andriamanitra noho izany. Ary rehefa hitan'ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsanganaka anaovy Andriamanitra izahay hitarika atsika eo aloha. Fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra atsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta tsy fantatra izy nanjo azy. Grave zany. Ela tany amin'ny alehany tany Mosesy dia hoe ela loatra koa le Mosesy iny fa manangana raha atsika mpitarika anankiray vaovao fa tsy fantatra izy nanjoany iny e. Ary Arona taminy romboty ary ny kavim-bolamena zay ny misovo ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka intoty amiko. Esoro ny kaviny eny amin'ny zanakareo vavy zanakareo lahy. Ny zanak'Israely zany taloha ny kaviny, na ny lehilahy na ny vehivavy ny kavina daholo.
tonga le misy fiteny hoe ombivavy manino izy izy ombivavy mikavina dia zanak'Israely koa zany taloha mikavina dia hoe zao ary a tsy hita zay naleny Mosesy izy nareo manaovandriamanitra hafa asory daholo ary nikavina any amin'ny sofinareo reo na nikavina any amin'ny lehilahy na any amin'ny vehivavy dia zany zany mampitonga ny lehilahy amin'izao fotoana zao sy ny vehivavy koa maninona zany mikavina ay azo atao zany mikavina ray zanitro asory daholo nikavina any amin'ny zanakareo vavy sy zanakareo lahy ka hita ty amiko andiny fatelo ary ny olona rehetra nandrombotra ny kavim-bolamena zay teny amin'ny sofiny ka nitondra azy teo amin'ny aroana ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy omby lahy kely anidina dia niteny ny olona ka nanao hoe io n'Andriamanitra ao ry Israely zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta tsy tsaroana tsony Mosesy fa tsy hita zay naleny dia hoe io sary omby volamena io n'Andriamanitra ao nitondra anao voaka avy tany Egipta dina nataon'ny olona andiny fadimy sy manaraka ary ahitany Arona zany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe indro andro firavoravoana ho an'i Jehovah rahampitso dia ny fomaraina koa ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary mipetraka ninana sy nisotro ny olona dia nitsangana ny lalao ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy mandehana midina anao fa efa nanao ratsy ny olona zay nentinao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta nalaky ny vily niala tamin'ny lalana zay nasaiko naleny izy ka efa nanao omby lahy kely ahidina ho azy ary efa mekoky eo anatreny sy mamono zavatra atao fanatitra taminy ka izy ka manao hoe io n'Andriamanitra ao ry Israely eo zay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy efa hitako io firenena io fa ino firenena mafiatoko ko ankehitriny avelao irehetra amin'ny fatezerako karihako izy fa hahatonga anao firenena lehibe aho dia nifaly sy ny ekohaka nandihy teo anoloany le sary omby kely volamena ny zanak'Israely dia hoy Jehovah hoe firenena mafiatoko ty fa ariako ty mantsy ny Mosesy dia hoy Mosesy andininy 12 fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamanitra anao Jehovah nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao zay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy ny tanana mahery nahoana ny Egiptianina no avela ilaza hoe mba hahita loza no nitondrany ireny nivoaka hamonoany azy any an-tendrombohitra sy handringanany azy tsy ho ambonin'ny tany zao ny dikan'izany ho aringako reo vahoaka reo tamin'ny toerana zay nialany amin'ity toerana ity hoy Jehovah fa mafiatoko fa niala tamiko dia hoy izy Mosesy Jehovah ô dia ahoana ny vavan'ny olona izay efa niala tany Egipta dia samy malala ny Egiptianina zay nivoatsika atsika taiza ny toerana Egipta nisy atsika taloha dia nivoaka tany tsika dia rehefa niala tany tsika io fa nivadika tamin'i Jehovah indray dia hoy Jehovah ho aringako reo dia hoy Mosesy dia ahoana ny vavan'ny olona ngefa milaza hoe mahantra aninareo maty aninareo mijaly aninareo ka raha ho aringanao reto voaka reto Jehovah satria niala tamin'ny lalana zay nitsoinao anazy dia ahoana ny vavan'ireo Egiptianareo ahoana ny vavan'ny fianakavian'izy ireo sy ny mpiaramonina aminy hoe zay efa tenenina loatrako mafiatoko ako vo zay nefa dia nataon'ny Israely ihany nahatonga anazy ho aringan'i Jehovah oka re Jehovah hozy izy Mosesy mba mamindra-fo amin'reto vahoaka reto ataontsika ohatra hoe mamindra-fo amin'reto apokalypsy mbola mafiatoka ireto fa raha ringanao nereo vahoaka reo dia hozy izy ny olona dia nareo zay naringan'i Jehovah tany amin'izay nalehany tany fa efa tenenina hoe za makany mbola misisika makany ihany ko zay vo zay hozy izy dia nivavaka Mosesy oka re Jehovah oka ny fahatezeranao tsy irehitra ka manenena ny amin'ny loza zay anjon'ny olonao 12 tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao zay nianananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe maro ny taranakareo aho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra zany moa ny teny fanevantsika amin'ity taona ty maro dia maro ny taranakareo tahaka ninona tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra hozy izy Jehovah ary zany tany ary zay tany rehetra ny olazaiko izany dia omeko ny taranakareo ary izy andova izany mandrakizay ary zany tany zany zay nilazaiko dia omena ny taranakareo ka andovan'izany mandrakizay ianao ne Jehovah ny teniny zany ka ahoana no aringanao ty firenena ty mba mifona aminao re ahy mamindra fo amin'ity firenena malagasy ty fa aza dia aringany ty fa dia ngamba ho avy nyzao tontolo zao hiteny hoe zaiko tia anaranaraka zay Andriamanitra nitaritiny Mosesy tany zao ringana 17 ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza nokasainy amelezan'ny olona alleloia
Ary Mosesy niodina ka nidina avy tao tendrombohitra nitondra ny vato fisaka roa sy ny vavolombelona teny an-tana ny vato fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa dia teo anatreny sy teo ambadika no ny soratra. Ary ny vato fisaka dia asan'Andriamanitra ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Ny vato fisaka ozy izy dia asan'Andriamanitra, ny soratra dia asan'Andriamanitra. Zany hoe tsy asan'olombelona zany io vato fisaka, io didy folo nalain'i Mosesy tany tendrombohitra io fa asan'Andriamanitra mihitsy. 17. Ary rehefa reny Josoa ny fitabatabany olona zay niorakoraka dia hoy izy tamin'i Mosesy, misy tabataba be Hatsetoby fa io kosa izy tsy feon'ny fiobiana mahery na feo mifitomanina nresy noreko fa feo mihirahira. Ary raha nanakaiky ny toby izy dia nahita ombilà kely sy ny di dansa be zany a, fifaliana be zany a orkestra be zany a. Dia nirehitra ny fatezeran'ny Mosesy dia natotany ny vato fisaka teny an-tanany ka novakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra. Io zay zany natonga an'le hoe mitondrana ao vato fisaka vaovao indray, asolo le vato fisaka zay efa novakivakinao rehefa nomeko anao le didy folo voalohany. Ny antony namakivakin'ny Mosesy an'le izy zany dia ty izy mba nandeha tany tendrombohitra lavitra ambony be tany naka financement zany fitahina avy amin'Andriamanitra no tiako resahana. Sao dia mieritreritra hoe financement parallèle zany sa inona indray. Nandeha naka financement tamin'Andriamanitra tany izy dia nomen'Andriamanitra financement didy folo. Io ny financement nomen'Andriamanitra azy. Ohatra ny elaela ny Mosesy, andao rangatsika mboatra pitarika hafa fa ohatra ny ela loatra ny ranga iny sao dia maty any tsy fantatra. Tena no mbola volamena dia io ndray io ny mpanjaka atsika niala avy tany Egypta, nitoratsika avy any Egypta andao hifaly sy ny rehetrarehetra tonga Mosesy nahita tokoa. Tezitra izy dia nivakivakiany amin'izay le vato.